raha mila fanampiana hirany tarika maleo izay tsy izoviana amintsika etsony ary mpanakanto izay namaky taty Antsonjombe tamin'ny fotoanany izay nafeno olona marobe izay nijery azy. Avy hatrany dia Novaliany Fafasy Bekoto tamin'izay irizay moa ny hirany filohan'ny tetezamita teo hoe namana nataony tarika tsekoraka ny fitiavanamana ny fitiava-tanindrazana izay raha teo no tarigetra teny filamatry ny Repoblika Faefatra dia hoe fitiavana tanindrazana fandrosoana. Nous profitons de la pause pour vous résumer ce qu'il faut retenir dans le discours du président de la transition.